dia mpifaliana indray ry ava malala isany no itsidianay ny tokantranontsika tsiraray avy izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana TV akabe ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsiraray avy ny tenako moa zany a falirakotsizafo indray no anolotra ny fandarana androany a fandarana izay tena hoe anasanantsika rehetrarehetra mihitsy a ary anana faharetana hatramin'ny farany satria tena hoe zava-dehibe a tena zava-dehibe mihitsy a ny loha-hevitra androany mbola tsy ho teneniko izay loha-hevitra izay a fa tiako hifantoka tsara tsika ary mialohan'ny anomboantsika zany fandarana zany a dia tsara raha apetraka tsika amin'ny tompo aloha ny zava-drehetra satria arak'izany teny zany hoe important zava-dehibe ka dia angataka ny fanahy masina tsika amin'ny alalan'ny mpanompony izay hitondram-bavaka n'izao fandarana izao a dia hiditra avy hatrany amin'ny resadresaka dinidinika tafatafa erahanay tena androany zay tena hoe dao tena anao rodorodo be mihitsy tsika hiarako dao satria zava-dehibe loatra ny taimy mandroany a ka alohan'ny anomboantsika ny foana dia manasa anao raha la hery manampy razaka manarina sady miarabanao avy hatrany koa hitondram-bavaka an'izao fandarantsika izao. dia miarabanao rahalahy Zafy ary miaraba ny mpijery ihany koa dia fifaliana tokoa no iarahana androany satria eo ny tompo ary rehefa eo ny tompo dia faly mandrakarivotsika dia miarabantsika mpitsikitsikina mihitsy ary solompanasana tanana moa zany mba hikopakopahana ho antsika izay manatrika eto ary araky ny tenin-drahalahy teo dia hitondram-bavaka izao fotoana izao tsika fa rehefa miaraka amintsika dia tsy maintsy mpandresy hatrany. Amen. Bavaka tsika. Tompo Andriamanitra io tena misaotra sy mideranao zay satria ianao mampanantenanay foana fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia mpivoany ianao ary tena tsapanay fanitrehanao masina tompo. Tena hoe fifaliana lehibe ho anay mihitsy Jesosy ny maheo anao satria ianao ny vahiny tena hoe sady tompotrano kanefa tianay asaina mihitsy satria ho anao izao fotoana izao. Tena ho fiderana ny anaranao no anaovanay izao fotoana izao ary dia ianao moa dia mitoetra eo anivo ny fiderana dia vao mahay manamafy sy mametoky anay fa miaraka aminay eto ianao. Ary iza moa ny atohatra anay raha ianao no momba anay tompo ary dia izany no hafasahinay manana fahasahina ny laza ny marina hatrany hatrany ary eto koa ny ampahafantarana ireo izay tsy mbola mahalala ny anaranao mbola tsy mahalala fa ianao ny tompo sy mpamonjy ianao no Andriamanitra mihitsy. Jesosy io tena tiana iasandratra avy dia avy ianao Jesosy fa izay kosa aoka tsy ho hita fa hietry izay fa ianao nisandratra mba tsy ny fahalemenay mihitsy no hita eto fa ny voninahitra ho rery any tompo dia raiso ary ny toerana manontolo ao anatinay sy nyzay rehetra ao anatin'izao fandaharana izao dia aoka ianao mihitsy no honina ianao mihitsy tompo ny tena hiasa hitarika ny tsirairay avy hiasa mahery ianao amin'ny rahalahy Rakototsizafy amin'ireto anabafy sy rahalahy miaraka reto Jesosy dia ianao mihitsy no tena hitantana izao fotoana izao satria anao izao fotoana izao tompo. Ankehitriny Jesosy dia apetraka aminao ary mba tsisy anelingelina mihitsy izao fotoana izao ka ilay zanatsipika hafafan'ilay Satana dia ho rava tsy anakery mihitsy satria tsisy anjara netona kely ary fa anao ny fotoana manontolo koa misandrata tompo fa tena vonina izay hihaino sy hijery sy hanatrika ny tena hoe ny voninahitra ao mihitsy Jesosy dia aseho izany aoka ianao mihitsy no hiaro amin'ny tananao mahery izay tsy fohy fa ampitahiny vahoakanao. Saotra raha ionony amin'ny Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. 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 Misaotra ny tompo dia misaotra anao rahalahy hery manampy amin'izany vavaka nasandratra ao zany araka ny efa nambarako teny am-piandohana dia zava-dehibe ny taimy antsika androany noho izany sarobidy ihany koa ny fotoana ka ho solom-piarabana ho an'irety namana izay ary tafatafa amiko amin'ity andro androany ity dia ho tononoko ny anaran'izy ireo dia mamangataka antsika mpiara-miasa anao kopakopa-tanana ho an'ny mpijery ao ranabavy Malala Nirina, ao ihany koa ranabavy Eli
ao ihany koa ranabavy Julia, tsy adino ihany koa teknisiana sady iara itafatafa amintsika tokoa Rahalahy Victoire, ao ihany koa Pasteur Mario Razafy Manjato, ary ao ihany koa ranabavy Chantal izay trotro-ambavaka amin'ny minitra sy segondra mihitsy amin'izao fandaharan'izao mba ahatotosan'izao fandaharan'izao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mahereza daholo ry mpiara-miasa anomboka ny fandaharana avy hatransika teny am-piandohana dia efa nanambara fa zavatra sarobidy ary zanam-pandaharana vokarina ao anatin'ity TV Agape ity moa zany dia ny hoe mba fantatrao ve, ka ny loha hevitra androany dia hoe mba fantatrao ve fa ho avy tsy hoely Jesosy. Halleluja. Mino aho fa tena hoe mangetahetany amin'izany tsika, liana tokoa tsika ny amin'izany hoe fihevian'i Jesosy zany. Betsaka ny resaka mandeha isan'andro isan'andro, na eny an-dalambe na any am-piangonana na aiza n'aiza, amin'izany hoe fihevian'i Jesosy ihany. Ka androany dia ho azavain'ny fanahy masina ho antsika rehetra mpanaraka androany hoe inona tokoa moa zany hoe fihevian'i Jesosy zany. Tsy ho lava resaka intsony fa ho atomboka ho araka ny teniko hoe dinidinika sy tafatafa iarahana rehetra, mampahery antsika rehetrarehetra, mampafantatra ny marina momba an'izay hoe ho avy Jesosy zay, ka anombohana ny fanazavana angamba aloha dia omeko avy hatrany amin'ny rahalahy hery manampy amitina vetivety hoe iza moa Jesosy, inona ny zavatra nataony, inona ny zava-nisy, inona ny zavatra vita, avy aiza izy dia ho avy aiza, ary inona ny zavatra iseho sy ny aorianan'izay fihavian'i Jesosy zany. Rahalahy hery manampy omeko anao avy hatrany ny fitenena. Tratranao rahalahy, ny zavatra voalohany tsara resahana aloha dia hiaingana amin'ny tena hoe afaingantsika aingana dia aingana fotsiny famotinana hoe ny fon'Andriamanitra ny zanak'olombelona Adama sy Eva, taranaka taty aoriana dia lasa simba noho ny fahotany Adama sy Eva ary very ny voninahitra. Adama sy Eva zany dia saika tena hoe nomen'Andriamanitra tena hoe fiainana mandrakizay mihitsy ny tena saika ho azo ny tany amin'ny voalohany, kanefa noho ny asan'ny Satana tao aminy sy ny fanekeny ny asan'ny Satana dia potika izany, ary samy efa nanota daholo izy rehetrarehetra zany hatramin'izay tsisy nanana voninahitra n'Andriamanitra mihitsy, dia rava teo ilay fananana fiainana mandrakizay satria lasa tsy maintsy ho faty izy. Dia satria ny fahafatesana moa ny tambon'ny ota zany, ny zavatra miseho dia hoe vaovao mahafaly lehibe ary efa nambaran'ireo mpaminany rehetrarehetra izay sesy fa ho avy ilay Mesia, ho avy ilay Kristy, dia anarina zany sy hoe amonjy isika satria efa voafatotra tany amin'ny fahotana isika olombelona. Dia teo na le teny malaza sy tena hoe mamy indrindra dia atao amin'ny Jaona 4:9-12 dia hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ahoana zany hoe zanany lahatokana? Isika ireo zao dia avy any Madagasikara daholo, dia ozy zany tsika hoe zanaky Gasikara tsika, zay le zanaka zay. Zany hoe tonga dia milaza sady fa hoe avy any no tontolo nipoirantsika, nipotra tany amin'ny tontolo ny Madagasikara atsika, zanaky Gasikara. Ny sasany moa dia misy miteny hoe zanaky Tananarivo, zanaky Mahajanga, zanaky misy plaza be da be ohatran'izany entina zana fa any niavitsika avy anytsika. Ary izay mihitsy ny le hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana, zanany zany hoe zanak'Andriamanitra. Dia ohatrany hoe miteny zany hoe avy any amin'ny tontolon'Andriamanitra no niaviany Jesosy Kristy io, avy any amin'ny tontolon'Andriamanitra kanefa tokana iza ny tokana avy any amin'ny tontolon'Andriamanitra, Andriamanitra ihany no tokana tsy manam-paharoa any amin'ny tontolon'Andriamanitra. Ary dia izay mihitsy no ilazaina hoe aizany izy Andriamanitra mihitsy izy, ary dia niaviany teto amintsika dia izy ilay Mesia, Andriamanitra mihitsy no Mesia, Andriamanitra mihitsy no midina hamonjy antsika satria tsisy anana hery hafa mihitsy fa efa lavitra loatra n'Andriamanitra tsika.
ilay tanan'Andriamanitra tsy fohy fa ampy hita mihitsy no nidina niala tamin'ny seza fiandrianana, fitiavana ngeza be mihitsy toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa homeny ny fiainana mandrakizay. Mahavariana fa raha ohatra ka misy olona anankiray voan'ny aretina mahery be ohatra ny cancer ka généralisé dia hoe maty ao anatin'ny herinandro ianao dia maty hoy izy ny dokotera. Misy olona anankiray mety tonga mety miteny hoe meko za afaka manome anao roa taona fa mila 2 milliards ianao, 2 milliards d'euros. Tena mino mihitsika fa hiazakazaka mihitsy ny fianakaviana na dia tsy hananana aza ilay izy tsy ao amin'ny kapasiteny fa ataony foana mandrapahafatin'ilay olona fa tsy maintsy tedaviny ilay 2 milliards na hohanina tsy hohanina. Nefa dia roa taona nomena ankoatran'ilay herinandro. Nefa eto dia nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nomeny ny fiainana mandrakizay, tsy roa taona fa mandrakizay. Ary zavatra tsy hoe ka ao anaty tsy kapasite ianao fa tsotra mino azy zavatra fantatr'Andriamanitra loatra ianao fa mino ampy ao amin'ny kapasite ianao zany, ao amin'ny anananao mihitsy, ao amin'ny takatrao mihitsy zany hoe mino an'i Jesosy Kristy zany ho tompo sy mpamonjy dia azonao ilay fiainana mandrakizay. Tena fitiavana ngeza be zany, mahafantatra ny zavatra vitanao fa tsy zavatra tsy ho vitanao ka ananiany sy amitaka anao fotsiny fa tena zavatra mazava. Tena eto zany dia ilay Andriamanitra irery ihany no tena mahafantatra, le tena mahalala sy manana fahefana rehetra afaka mamantatra hoe atreto no mba ny fantatra. Ianao za tsy mahalala hoe inona no ataonao izy mahafantatra. Ny eritreritro mbola tonga mahafantatra ny eritreritro. Mahavariana anie zany Andriamanitra mamorona zao tontolo zao ne misy ny mazava dia misy ny mazava. Miteny fotsiny miteny misy ny mazava ny baikely fotsiny dia mikirotana daholo ny molécule sy ny atome rehetrarehetra manisy an'io mazava. Izany no Andriamanitra tia antsika, ilay fitiavana mandrakizay ny fitiavana antsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Izy ilay milaza hoe mbola ho avy izy fa anomana toerana ho anareo. Mahafinaritra le teny ao amin'ny Jaona 4:10 nomeny rahalahy hoe ao an-tranony ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa amboatra fitoerana ho anareo. Mbola ho avy Jesosy ary tena ho avy izy tsy ho ela. Fa eto manko ohatran'ilay teny gasy somary misafidy fa raha miteny vazaha izy dia hoe il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Zany hoe misy toerana mipeta be zany any, malalaka ny toerana any, tena ampy ho an'ny rehetrarehetra mihitsy ny taranaka faramantirehetra, ampy ngeza be ny toerana any. Fa miteny izy hoe je vous l'aurais dit, ohatra ka tsy zay, je vais vous préparer une place, anomana toerana. Izy tsy miteny hoe amboatra fa le fiteny gasy atao fa anomana toerana. Zany hoe efa misy le toerana fa anomana ho anareo, tsy anamboatra tsony izy fa anomana ho anareo. Zany hoe raha miteny ianao zany hoe misy tany ngeza be ato fa anomana trano ho anareo ohatr'izay. Zay zany le zavatra misy eo, zavatra efa misy izy fa anomana izy ahatonga anareo ho lafatra ny fiainanareo. Tena mbola fitiavana tsy tapitrohatra mihitsy, tena tapitrohatra no men'ny tompo. Ka eto zany dia ilay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izay efa niteny andehantsika amorona amorona olona tahaka ny endritsika. Isika hoy Andriamanitra ray zanaka fanamasina, ilay zanaka Jesosy Kristy dia efa aratra amin'ny voalohany, izy no nahariana an'izao tontolo izao, izy no Andriamanitra no mbola no niverina tonga teto amin'ny tany namonjy antsika tao amin'ny Kristy ary mbola ho avy ihany koa. Ary izay atanetsika fa tsy ho ela ahoantsika izay lazainy hoe fofombadiny ahoana tokoa fiandrasantsika an'izany. Somary atsahatra eo aiza ho aiza zany fitiavantsika, ilay fofombadintsika apakatra antsika fa tena fitiavana tapitrohatra. Zay ngamba aloha no famitinana fohy hoentiko amitinana fa mbola betsaka moa ny tafasitika betsana koa namanatso efa mangetaheta ny ilaza sy anambara ihany koa ny ao am-pony sy ny takatry ny fanahany eo ambany fitariam-panamasina. Mankasitraka rahalahy hery manampy feno dia feno ny fanazavana milohan'ny hijerevantsika horonan-tsary kely mba tiako hazavaina tsara satria maro ny fijerentsika. Le tenin'Andriamanitra Jaona 4:10 tao tahaka ny fanazavana izay nentinao rahalahy hery hoe raha mahana 2 milliards dia ho sitrana ny aretina. Ho azo antoka tokoa efa ho sitrana ny aretina amin'ilay fanahana 2 milliards. Ary ny tiako anontaniana dia hoe hazavaina amin'ny mpino tsara koa hoe izay rehetra mino hoe dia tena ho azo antoka satria araka ilay tenin'Andriamanitra hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tena azo antoka tokoa fa zay mino dia azo ny fiainana mandrakizay. Asana izy no afaka andray fitenenana amaly an'izay fanontaniana izay mialohan'ny anarantsika horona tsara eroa. Sokatra ny dinidinika sy tafatafa
omenantsika ny fitenenana. Velako loha misy mba hiteny fa raha tsy izany dia azoko atao ihany fa velako teny aloha mba hisitesika manjara tsy mba mizarazara ny resaka. Misy manangan-tanana ve? Ohatrany any an-dakilasy izy any anangan-tanana volontaire au tableau. Eny arga mometsika ny ray aman-dreny ara-panahy Pasteur Mario ny anazavany izay teny izay izay fanontaniany izay sady miarabanao Pasteur tonga soa ianao. Eny ary dia miarabantsika rehetra tahiny Jesosy daholo dia no fiatana tompo amin'ny tsara avy. Arak'izay fanontaniana izay moa zany dia tsara fipetraka fanontaniana fa ny base ny zavatra rehetra zany ny fototra ihany angamba dia ny fitiavana ihany satria tahaka ny mpapakabady rehetra ihany io rehefa tianao ny olona anankiray indrindra fa tsy tsika lehilahy dia ankoatran'ny ny fijerevana ny endriny ety ivelany fotsiny dia manaitra ary miditra tsihelitsely manatona ary arakaraky ny anatonantsika n'ilay malala antsika dia hitantsika ny fahatsarany ary eny an-dalana eny dia ny fanavahakevitra sady hoe ampakarina ve sa tsy ampakarina dia rehefa tena teren'ilay fitiavana araka ny teny Paoly zay hoe fa fitiavana Kristy manery anay dia indro fa re mitobotoboko ao anaty le fony tempo dia lasa manendrika ny trasa re matoa dia lasa mivata manontolo dia lasa tonga hatrany amin'ny amina sy ny fanahy mihitsy ary rehefa mifanena any amin'ilay fanahy zay dia ay Andriamanitra fanahy mihitsy no mampidina an'ilay fitiavana ao anatin'ny fotsika araka ny Romana 5:5 dia manamafy an'izay ny tena Andriamanitra izay teny soratan'i Paoly hoe fa ny fitiavana fa ny fanan'Andriamanitra no nentina napidina zany itsika zany tahaka ny récipient na tahaka ny inona zany vata anankiray na fonosana anankiray ambalaza dia ao anatin'ilay fonosana na ilay récipient mba ampidirin'Andriamanitra zany ny fitiavana amin'ny alalan'ny fanahy mazava satria Andriamanitra dia fanahy ary ny ray koa dia mitady ny mpivavaka aminy tahaka zany sisa dia mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana ary tsy iza koa ny tadiavin'Andriamanitra zany fa mpivavaka tahaka azy tahaka anio mba ho tena mpivavaka zany tsika fa tsy midanona hoe mpivavaka fotsiny dia izy moa tsy mivavaka na silamo koa ary le vavaka ny mpanomposampy le vavaka mpiakoka amin'ny vatolampy ny hazo ny sasany amin'ny fasana sasany amin'ny volana ny masoana ivavahana to ny sasany dia olombelona zao misy ny akofana sy ivavahana marika fitiavana to zany zany fa nefa ny fitiavana tena lalina indrindra zany dia ny fitiavana amin'ny fomba fiteny frantsay hoe adorer aimer zany fa ity tena hoe adorer tena lalipaka zany le fitiavana izay ngamba ny azoko lazana fa miteny gasy moa izy dia hoe fitiavana tsotra fotsiny raha Jaona 2:3 nefa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo Jaona 2:3 dia ny fainandreo fo fa raha miteny frantsay io dia tsy midany hoe fato izao no fitiavan'Andriamanitra sotrotsao miteny frantsay sy teny anglisy dia misy fitsindrim-peo mihitsy hoe car Dieu a tant aimé le monde amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy dia for God has so loved le hoe so loved tena hoe tia fatratra raha dika amin'ny teny gasy zany izy dia hoe fato izao no fitiavan'Andriamanitra fatratra izao tontolo ka le fatratra zay ny tiako tsindrena tiako afatrapatratra mihitsy zany eto hoe rehefa tena anatao le fatratra na ny fonao aho dia manosika anao hitia an'le zavatra efa mieritreritin'ny sainao ho tiavina dia ny fanahy masina mihitsy no manampy an'ilay fitiavana izay mba fitiavana kely to anatin'ny fonao dia lasa fitiavana mandrakizay ozy ny Jeremia-paminany nyjeniran'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay ozy sy nitiavako anao zany namparetako famindrampo ho anao zany le fon'Andriamanitra zany mafindratra maka ao anatinao zay le fitiavan'Andriamanitra zao dia nomeny ny janoary tokana dia tsy verenako tsony aloha fanazavana zay fa zay ngamba aloha ny azoko ambara lafandrako javy avy ekanao fijenena mankasitraka mankasitraka anao Pasteur iverenantsika iny resaka iny rehefa avy fa andao aloha tsika hanaraka n'ity oronan-tsary vetivety ary
dia toy ny dinidinika sy ny tafatafa irahantsika eto. Raha vonona ny sary dia alefazo avy hatrany Lala Victoire. La caisse est très très méchante. C'est pourquoi si tu peux m'acheter ça, je gère pas quand je suis Makasitraka ny teknisianina nandefa niny horonan-tsary iny resaka fanjavonana ny ngamba ny zavatra hoe azo amintinantsika ny zavatra niseho teo amin'le hoe rehefa tonga le fihevian'i Jesosy ary raha mijery ny horonan-tsary tsika dia azo lazaina hoe mampatahotra ihany le izy. Inona moa no mahatonga ny tahotra? Inona ny antony mahatonga an'le tahotra amin'ireny fisehon-javatra ireny ho antsika mpijery ho resadresantsika eto zany, ho velabelarintsika eto zany fa ny zava-misy teo aloha dia manamarina an'le tenin'Andriamanitra mikasika an'izay hoe fanjavonana izay raha jerentsika ny any amin'ny Luka 7:7-8 sy ny 5:30 dia manao hoe lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany dia isy roa lahy miray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Isy roa vavy miara mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Le ho raisiny moa zany dia fantatsika tsara fa rehefa ho avy Jesosy hampiakatra ny fofombadiny, ho avy ny mirao dia hampiakatra ny fofombadiny dia hiakatra ireo. Dia angamba no sokafako amintsika mpiara-miasa amin'izay ary manao ahoana ny fijerintsika, inona no masaka ao anatin'ny fotsika, inona ny zavatra mety mampisaitsaina mampieritreritra antsika mikasika an'izany hoe tonga ireny fotoana ireny ohatry ireny zany no fiseho ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra. Meko avy hatrany amin'ny ranabavy malala nirina ny fitenenana dia avy eo misesitsika mba tsy haveriny fotoana. Ya, tena verset biblika hoe anisan'ny verset anankiray tena hoe ny attirer ny attention mihitsy zany io verset Luc 17:34-36 amin'ny verset vazaha moa le zany amin'ny teny frantsay misy verset anankitelo amin'ny atao amin'ny gasy izy tsy teneny le hoe ny anankiray 2 hommes ils seront dans un champ, l'un sera amené, l'autre sera laissé. Miankina amin'ny traduction zany no isiny io dia rehefa nandinika ny teny io dia ahoana tokoa moa zany hoe olona anankiroa miara-matory eto moa izy hoe tsy dia finitiavany hoe mpivady fa azontsika atao hoe azontsika raisina moa zany ohatra hoe mpivady zany miara-matory dia ny anankiray lasa dia ny iray tavela. Ahoana tokoa moa fandehan'izay dia hoe olona anankiroa miara-miasa na hoe olona anankiroa miara-miasa na hoe famille anankiray eo miaraka eo dia ny sasany lasa ny sasany tavela dia nampieritreritra anahy moa zany izy le izy hoe ohatry ny ahoana marina zany rehefa ohatry ny ahoana marina fisehon'izany dia ny zavatra hitantsika eto zany dia hoe fahatakarako anazy dia le izy zavatra hiseho ohatry ny zany amin'ny alina ohatran'izay ny fahazahoako an'le izy le zavatra hiseho ohatry ny hoe amin'ny alina tsika le matory iny zany tranquille andeha atory tsy apoizina dia misy éclair dia hop lasa dia tena hoe ohatry ny hoe tsisy tena araka ny ten'Andriamanitra hoe tsisy tena tsisy ahoana moa zany tsisy
tsisy avertissement na ohatr'izany fa imprévisible be zany le izy tonga dia na rapide be tonga dia lasa fotsiny dia fa indray lasa indray tavelo dia ohatrany hoe tsisy tsony zany le ny fahazahoako anazy ny fahatakarako anazy eo zany le hoe manontany tena zany hoe mbola misy ve zany Jesosy ny seconde chance ho an'le tavelo anahoana lasa le anankiray dia mbola misy ve zany Jesosy le seconde chance ho an'le taveleto le io zany le taveleto le hiatrika ny raha ny fianarana ataontsika eo amin'ny apocalypse amin'izao fotoana izao dia hoe le hiatrika an'le tena hoe grande tribulation zany dia ohatran'izay zany ohatrany hoe ahoana koa hoe zay aloha zany ny réflexion-ko anankiray dia ny réflexion-ko anankiray koa dia hoe ny salut zany ny salut an'ny tsirairay avy ny salut zany dia individuel tsy hoe manambady dia tiako ny vadiko dia forcément ny saluako saluany fa ny saluany zany saluany dia ny saluako zany hoe tsy hoe ahoana moa zany hoe miray ohatra hoe miray fiangonana zay sizy dia hoe automatiquement zay sizy tonga dia miakatra fa le saluanay zany personnel samy mahafantatra ny ao anatinay ny tompo zany dia eo araka le resakatsika teo hoe tsy hoe izay manao rehetra hoe tompoko ny andovan'ny fiainana mandrakizay fa ao anatintsika ao zany dia io koa zany mampandinika ny tenako hoe manahoana za zany za tsy hijery ny anankiray eo akaiky fa moi personnellement hoe manahoana za par rapport amin'izay ny saluako zany par rapport amin'izay zavatra izay hoe manahoana za par rapport amin'Andriamanitra tena tiako ve Andriamanitra tena hoe manompo anazy fotsiny ve za par crainte hoe tsy ho tafiakatra satria izay no henoko hoe mataovy izao satria raha tsy manao an'izao ianao dia sa tena hoe tena tiako izy ve dia le fitiavako anazy mihitsy no anaovako ny serviavako anazy mba un jour zany hoe le fitiavako anazy iny mihitsy no itiavako ny fiainana mandrakizay tsy haiko raha azonareo tiako tenenina fa ohatran'ny mélange be le mazava raha nabavy malala ny rina misy koa le tenin'Andriamanitra miresaka ianao teo hoe olona roa mety mpivady mety mpinamana raha iresaka ny ankonantsika dia ny asan'ny apôstôly toko 2 andiny faraky amin'ny telopolo ny teny hoe minoan' Jesosy Kristy dia hovonjena ianao sy ny ankonanao zany hoe ianao raha mino dia hovonjena ianao sy ny ankonanao mety moa ny mpiarany miasa hifanazava amin'ny alalan'ny tolotsaina fanahy masina mikasika an'izany tenin'Andriamanitra satria miankina amarintsika amin'ny tenin'Andriamanitra foana ny zavatra ambary eto satria dia tena hoe zava-dehibe hoy aho ary important satria miankina amin'ny fanahin'ny olona ny zavatra resahany eto ka dia angamba miaiko ny ranabavy elia indray ny fitenenana ranabavy elia fa vonongoniny ianao menanao avy hatrany ny fitenenana averiko kely le tenin'Andriamanitra tao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9 andiny faraky amin'ny telopolo manao hoe minoan' Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao marina tokoa zany nefany efa voalaza vavavy teo hoe individuel ny famonjena ny dikan'izany dia hoe ianao izao dia fahazavana ao amin'ny ankonanao ao amin'ny tokantranonao fahazavana ianao dikan'izany hoe mametraka zavatra tsara ao amin'ny ankonana toroteny ianao mivavaka ianao teo zao da fandarana tany amin'ny vazaha dia hoe mivavaka ny tolonam-bavaka ho an'ny zanaka ho an'ny vady ny ankonana ianao satria ianao efa nazoso tamin'Andriamanitra tany Jesosy Kristy ny famonjeny Jesosy Kristy famonjenanao dia noho ny fitiavanao an'Andriamanitra aloha dia tsy maintsy hivavaka hitondram-bavaka tolonam-bavaka manao intercession ho an'ny ankonanao ianao fitaovana zany zao sy ianao dia
aparitaka iny zany amin'ny taranaka générationnao sy ny rehetrarehetra dia mandray zareo dikan'izany hoe vita ny adidinao zany, responsable anao zany voalohany, vita ny adidinao iny dia mandray izy hitina ambavaka izy mba handray tsara, handray dia pratiquer ilay zavatra nizaraina nato baiboly zany. Izaho koa zany miezaka mba ho fahazavana, mba tena hoe modèle tsara, bon exemple tsara ny zavatra fiteniko, ny sainako, ny fomba fiainako rehetra mba ho hitany tsara hoe mitondra ny endrik'Andriamanitra, mitondra ny filazantsara tokoa mba vady aman-janako, ohatra vady aman-janako ao teneniko sy indray tapo amiko dia mba mino tsara zareo hoe ay tena marina tokoa dia mandray izy zany. Ka raha tonga ny fotoana hoe tonga ny fampiakarana indray mpimaso dia efa tokony efa vonona koa izy zany, izay ilay hoe mivavaka sy mivavaka isanandro zany satria tsy fantatra ny andram-pito sy ny ana dia mila efa miray saina miray fo efa samy naparitaka koa zany responsabilité satria hoe indray andro any ny tsirairay mbola hiatrika eo anatrehana daholo tsika tsirairay fa ho avy zany indray andro any amin'ilay fitsarana rehefa ano any zany rehefa sokafana ilay baiboly ilay boky dia hiatrika daholo na ny zanaka, ny ankizy kely sy ny rehetrarehetra, zany hoe individuel iny zany. Efa samy naheno izy nianatra sekoly lava izy nianatra miteny toriteny, teny zero, nitodika ivony, nitodika havanana dia naheno feon'ny ten'Andriamanitra izy na rehefa nandray izy ka nandray ny pratika ka tsy atahotra intsony izy dia ho tafakatra daholo ny ankonana rehefa ho avy ilay ho avy Jesosy Kristy, vonona daholo hitsenan Jesosy Kristy eo raha ho lanitra. Fa ho an'izay rehetra hoe tavela eto zany iny avertissement anazy, misy tokoa zany deuxième chance. Nahita izy hoe lasa ny anina ka raha mbola tsy raika amin'izay izy dia zava-doza mbola hiandry anazy zany fa eo izy zany tsy maintsy hiatrika an'ilay hoe fanenjehana be sy ny tribulation, zany hoe avertissement ho anazy zany hoe lasy anina dia zasy izy eto tsisy ianantsonantsony fa tsy maintsy miratrape izy fifandraisana Jesosy Kristy mibebaka sy mifona aingana izy zany mba tsy ho azo tsy maintsy handalo fisedrana be izy zany satria tsy novona tamin'ny voalohany dia hoe tena mbola chance ho anazy zany rehefa tena hoe tena teo vovonjy izy zany na tapahan-doha izy na inona izay erineo dia izay no hoe aparitaka foana mandrakariva ny filazantsara manararoatra kely amin'ilay hoe miara-matory sady fomba fanaoko ny zany fa mivavaka manambady dia mivavaka misy ilay hoe mipivady miray fandriana fa amin'ny fotoana raha samy mba mahita an'izay verset izay mipivady miara-matory fa ny amin'ny fotoana hivavahana dia afaka misitaka kely maka toerana kely raha afaka mahita an'izay tsika hoe amin'ny fotoana hivavahana personnel ianao dia misara-pandriana zany anena amin'iny tena fotoana mihitsy raha amin'izao fotoana izao tonga Jesosy Kristy dia samy tafakatra izay mivady izy any amin'ny anina mivavaka izy, izaho koa aty mivavaka dia izay mihitsy nena hoe raha samy amin'ny toerana hoe samy hoe votombavaka daholo ny tsirairay na hoe ho tafakatra izay nena ny vavahako ho an'ny vadiko mandrakariva hoe mba raha ho avy izany fotoana hoe hitsenany raha Jesosy Kristy amin'ny raha ho lanitra zany mba ho tafakatra tokoa izy, tsy izy ihany fa ny ao amin'ny ankonana rehetrarehetra zany na hoe tsy na hoe any an-tsazy sasany na any ananina na any toerana misy anazy tsirairay. Izay no anjara fitenenako ny momba an'izay.
ia makasitraka ranabavily amin'izay fanazavana zay. Teo moa tsika nijeren'le sary mbola resaka fanjavonany any, tsetratsetra tsy aritra fotsiny fa reny fanehoana tsara sy fangalana ihany zany hoe ohatran'ny mihoana ny zavatra iseho, satria raha nahita zao tao anaty avy ao le piloty anakoha niarina nyjavona daholo, zany koa tsy hidika hoe andeha hiazakazaka hiandany volanao piloty tsika fa tena ho anjavona daholo rehefa tonga Jesosy. Fa araka ny voalaza teo dia hoe ny finoanao an' Jesosy ny fitiavana sy ny fahamasinana no ahafahantsika manjavona mandova ny fanjakany lanitra. Omeko avy hatrany any ranabavy Julien indray ny fitenenana aloha, mino fa manakambara ihany koa ianao ranabavy Julien amin'izay. Tena mahavariana sy mahatalanjona ny thème-ntsika androany mikasika hoe mba fantatrao ve fa ho avy Jesosy. Dia ny valo moa zany dia izay hoe ho avy tokoa izy ary tena hoe amin'ny fomba tsy ampoizina raha nanaraka tsara n'ireny horonan-tsary teo ireny zany tsika izao dia tena afaka milaza tsara mihitsiny fa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina 1:5 andiny 2 dia hoy sisy ny tenin'Andriamanitra satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Zany hoe tsika mahalala tsara ny mpangalatra tsy manomana zany mihitsy hoe ho avy zay, fa raha miteny ny mpangalatra hoe ho avy ao amin'ny faly rakotsizafy andro any alina dia iomany raha nadafaly zany hoe isy mpangalatra ho avy eo dia iambina zany mba tsy ho dia ohatr'izay mihitsy zany Jesosy hoe rehefa ho avy izy dia tena amin'ny fotoana tsy ampoizina fa ny anjarantsika dia tsy maintsy miomana foana, miomana amin'ny ara-panahintsika, miomana amin'ny fiainam-panahintsika, aoka hiomana mandraka tsisy ny tenin'Andriamanitra fa ho avy tompo. Mialatsiny ndraiky tompo, mialatsiny. Dia izay moa zany. Amen. Amen. Ho avy tsika ka ho tanteraka tokoa ne zany, ho avy tena hoe samy andeha tsika ka efa lasa rahavavy Julien mbola mitadidy kely izy aloha. Dia izay moa zany hoe Jesosy zany dia tena nisy fotoana izy araka le tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy. Dia efa tonga izy tamin'ny alala, efa tonga voalohany zany Jesosy. Zay zany tsara tokony ho faritantsika ihany koa hoe ny fahatongavan'i Jesosy dia efa nisy fotoana nahatongavany tena hoe tonga nofo izy satria ilay teny izy tany aloha tany am-piandohana teny dia tonga nofo mihitsy izy tetỳ amin'izao tontolo izao, niara-ny aina tamin'izao tontolo izao. Dia nanatanteraka ny adidiny araka ny fanazavana izay efa nentiny ranadahery teo ny teny am-piandohana satria tsika tafasaraka tamin'Andriamanitra, very ny fanahintsika dia ho famonjenantsika no ilay fitiavan'Andriamanitra hoe tsisy tiany ho very na dia iray azy. Dia tonga izy. Dia izay ilay fiavian'i Jesosy voalohany, efa vita ny adidiny lasa izy niakatra, manomana fitoerana ozy izy, anomana fitoerana ho anareo, misy zavatra omanin' Jesosy, ho avy indray aho izy akanareo. Dia izay mino azy zany arakaraka n'ilay finoana ao anatinao. Dia reny hitantsika reny ilay horonan-tsary santionany zany, fanambarana hoe ohatr'izao ny zavatra iseho. Anankiroa mety hoe miara-matory, izay moa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mety hoe mpivady, mety hoe mpiray-tam-po, mpiara-mitoto vary izy, olona miara-manompo izy. Raha nijereny sy horonan-tsary faraparany teo zao tsika dia olona ao anatina salina anankiray dia tsy hita tampoka ilay anankiray. Amin'ny fotoana tsy ampoizina zany nitrangany izay zavatra izay. Tena tonga dia hoe manjavona hoe nakaiza, eo zany vao talanja, eo vao gaga ilay anankiray hoe fa nisy iny. Nefa izao ny zavatra tena hoe
tiana mpahafantarina antsika araka n'le fanazavana le tenin'Andriamanitra hoe izaho sy ny ankohonako dia ny hanompo an'i Jehovah izahay. Raha izaho zao dia hita ny ankohonako hoe manompo an'Andriamanitra, manao asan'Andriamanitra, mino ana zany taomako ny ankohonako, zany hoe mahalala izy, mahafantatra izy fa Andriamanitra ihany no afaka hamonjy, Andriamanitra ihany no afaka antenaina. Izao fiainana izao dia mandalo zany, fa misy fiainana hafa tsy maintsy hitondraman'Andriamanitra atsika olombelona. Dia mahafantatra zany na ilay mpiaraka aminao hoe miara-matory ohatra, na ilay miara-manompo aminao ohatra, na ilay ankohonanao, fa raha sanatria izy zany tavela dia eo izy vao tonga saina, ahalala hoe nisy zavatra tsy ampy zany mahatonga tavela. Eo zany le hoe araka ny fantenentsika teo hoe avertissement. Hanamafisany indray fa hisy ny fiverenany ny tompo manaraka dia mba ho voavonjy izy. Fa rehefa nanjavona moa zany dia efa azo antoka ny aminy fa hoe nandray an'ilay fitoerana efa nomaniny izy. Fa ilay anankiray tavela dia tena hoe mamperitreritra, mahatonga saina, tena hoe entina hisariana antsika mihitsiny hoe aoka sika hiomana. Misy fiomanana zany amin'izao. Hitantsika tsara ihany koa ilay tantaran'ilay Virjina dimy endry sy ilay Virjina dimy adala. Ilay dimy endry dia hoe ny mpapakatra tsy maintsy ho tonga dia ho vonona mandrakariva amprehitra n'ilay solika, ka rehefa tonga izy dia iny fa hiara hiditra amin'ny mpapaka. Dia ohatr'izany fanoharana maromaro zany no entina ilazana ny fiavian'i Jesosy, fa tena ho avy izy. Fa misy ny olona zany ohatrany hoe mbola tsy mametraka ny finoany, mbola tsy mametraka ny fitokisany, fa sahala amin'ny hoe tantara ohatrany tantara rehetra hono ny tantaran'i Jesosy, zany hoe ny ainy izy teny tany am-piandohana izy teny tonga nofo dia tonga tetỳ ambonin'ny tany dia ohatra hoe tantara miseho amin'ny boky rehetrarehetra zany. Izay no ho an'ny olona izay mbola tsy mino an'i Jesosy. Fa ho antsika kristianina dia izay hoe amafisy ilay finoana ary eto ilay jiro, aoka ho feno solika mandrakariva, hitafy ilay fitafim-panahy mendrika ny fampakarana, fa izay ihany no ahatonga antsika ho tafakatra rehefa tonga ny andron'ny tompo amin'ny andro tsy ampoizina. Dia raina Jesosy voninahitra ho azy irery ihany, fa izay aloha zany no azoko ambara. Dia eo ihany moa zany ny dinidinitsika amin'ny toy-hatrany. Akasitraka nambavy amin'ny toy-hatrany ny dinidinitsika, mino fa efa misy zavatra voaraintsika sady atsika rehetra ny tokantrano izay manaraka an'izao fandaharana izao mino fa efa misy fanapahan-kevitra sady ngamba ny tonga apetraka ny fanahy masina na hoe zava-dehibe ary tena hoe fifaliana tokoa zany hoe mahazo an'ilay anjara toeranao izay fomanin'i Jesosy eo. Fa ngamba tsara resahana ihany koa le hoe tsy hoe fampitahorana fa mba ilaina fantarina ihany koa hoe raha tsy mahazo an'ilay anjara trano dia anjara inona no ho azontsika vokatry ny nataontsika tetỳ amin'ny tany ity. Dia maro ihany koa ny firesahana an'izany atao hoe farimiriatrafo zany. Teotsika raha mahita ny orona tsara hoe dia tena mampatahotra fa ny olona manjavona miakatra, ny avion mipotika mirehatra, fa iny firetana iny tsy vita amin'ny hoe firetana amin'iny androny ihany, fa misy koa zany hoe mandrakizay, fangirifina mandrakizay na atao hoe farimiriatrafo izy ny teny. Dia ny resaka fitiavany pasteur Mario Razafy Manjaka tao, ny fitiavana ny zava-dehibe izy hatanteraka ny zavatra rehetra. Eo koa nefa ny fitiavana izay tokony hananantsika olombelona. Ary eo ihany koa ny raha resaka hoe farimiriatrafo dia mazana tena any amin'izay no atahoran'ny olona hahatonga azy hanana tahotra an'Andriamanitra. Fa misy ihany koa nefa ny fahazarana fotsiny. Io mantsy ny teneniko teo hoe fantena pelaka tamin'ny voalohany tena hoe izay mino an'Andriamanitra marina ve no andova amin'ny fiainana mandrakizay. Dia efa nandeha teo moa ny fanazavana maro samihafa
fa mbola sokafako atsika ny fitenenana mikasika an'izay hoe inona ary ny critère be da be ny zavatra azo resahana malalaka ny sokatra malalaka atsika ny critère zany tena hoe ahafahana marina tena hoe mandova an'izay fiaina mandrakizay zay moa le fiaina mandrakizay zay toerana oman'ny Jesosy ho atsika inona ny critère inona ny fiomanana tokony ho ataotsika inona marina le tena hoe fitiavana tokony ho aseho atsika inona le hoe fatahorana an'Andriamanitra sao dia le fatahorana an'le afo be fatahorana an'le zavatra hitranga dia zay mampatonga atsika hoe ity fa le fahatakarana le fitiavana an'Andriamanitra zay nanolotra ny zanany latokana ho atsika aliako voalazan'ny Jaona 3:7-9 ohatra ny adinidiny iny misokatra ho atsika ny fitenenana asany andray anjara indray Paster Mario na rahalahy Hermanampy mialanareo avy hatrany fitenenana miangava ny tiako anapina kely tsy resaka koa le indrindra mahavariana raha tena mijery le lika toko fa 7:15 sy 15 tsika mahavariana anazy zany dia Jesosy zany ilay Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra. Dia jerefantsika efa mamaky dia misy olona anankiroa miara-matory amin'ny alina. Dia Jesosy tsy hitanao hoe nianatra géographie izy na nianatra inona fa avy hatrany dia ao izy fahalalana rehetrarehetra satria fantany fa amin'ity zao tontolo zao ity misy faritra géografika amin'ny alina dia misy ny sasany amin'ny atoandro misy ny sasany amin'ny maraina dia jerefa etsika miresaka izy manao hoe misy miara-matory ndray tsy voaray ndray voaray zany hoe misy zany ao anatin'ny torimaso ny faritra sasany amin'ny firenena sasany amin'ny sasany kosa dia misy ny sasany any an-tsaha ny sasany dia mitoto vary zany hoe misy ny atoandro eto zany dia asehoan'i Jesosy misy ilay Andriamanitra azy fantany ny zavatra rehetra fa milaza zavatra fiaviana izy le fandraisana fiangonana ny amin'ny fotoana indray mandeha any fa tsy hoe amin'ny alina ry amin'ny sasany amin'ny sasany ry fa tena amin'ny fotoana iray fa zany fantany sy asehoany eto zay mbola tsy takatry ny ataoko hoe ny mpianatra tamin'izany hoe ny any États-Unis zao sy ny eto Frantsa efa misy décalage ny any Chine sy tsy mitovy na dia fotoana iray aza ny sasany alina ny sasany atoandro ny sasany maraina eto dia efa asehoany zay zavatra ny resaka mino moa ny resahany eto hoe izay mino azy zany hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra toy izao ny meno ny zanany latokana mba tsy very zay rehetra mino azy eto amin'ilay mino manko no misy resaka kely fa amin'ny teny gasy dia mino foana fa amin'ny teny vazaha fotsiny zao dia efa samihafa natao hoe je crois et j'ai la foi amin'ny teny gasy izy dia mino daholo ny je crois sy ny j'ai la foi nefa misy différence be ny atao hoe je crois et j'ai la foi satria ny je crois mijanona eo ihany afaka mino fotsiny ianao fa le j'ai la foi dia le teny Jesosy mihitsy hoe ao amin'ny Jaona 4:19 izy zao dia miteny mihitsy lazaiko marina aminareo izy marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe zany hoe lay mino eto zany j'ai la foi zany hoe rehefa manana foi zany ny olona dia tsy mijanona eo amin'le je crois fotsiny fa mandeha any amin'le fiainana mihitsy hoe ny fiainana sy ny ataony dia izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony ny asan'i Jesosy no ataony. Inona moa ny asan'i Jesosy? Ny asan'i Jesosy dia mamonjy ny fanahy. Raha ianao zany ny atao hoe j'ai la foi dia tokony ho hita dia za eo amin'ny endrika ivelany zany fa ny zavatra lehibe indrindra amin'ny asany eto amin'ity tany ity dia ny fitoriana ny filazantsara ny famonjena ny fanahy io ihany no tenen'i Jesosy hoe mandehana mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra matotsy indrina io dia io ny tena zava-dehibe satria famonjena ny fanahy. Ianao zany rehefa mino an'i Jesosy dia ao anatinao azy ny famonjena ny fanahy mangetaheta ianao mba ho vovonjy ny fanahy. Eto ange izy ny teny amintsika manao hoe ny anareo ny fahazavan'izao tontolo zao fanasy ny tany ianareo zany fanasiny zany sira mihinanange ianao sira fa arakaraka nihinananao sira vao mainao mangetaheta matoy izy miteny hoe ianareo fanasy ny tany avy eo aminareo zany misy etaeta tsy mitsahatra mihitsy amin'ny famonjena ny fanahy zany hoe misy etaeta foana ary mifindry ny zavatra iny sa lasa misy etaeta ihany koa an'ny sasany izay toriana amin'ny filazantsara mba hamonjy ny fanahy ametraka zava-dehibe ny famonjena ny fanahy zany ho an'ny olona izay mino. Izay no izy misy koa le tahotra ny tahotra dia mampiseho tsy fahalalana fa rehefa zay ny antony ampahafantarin'Andriamanitra antsika ny zavatra ho avy rehetrarehetra ny arivo taona sy
ampahafantarina antsika daholo ny zavatra ho avy mba tsy hisiany ny tahotra ao amintsika satria ny tahotra dia misakana antsika tsy handroso ary ny tahotra dia tsy tian'Andriamanitra ary miresaka minontsika eto dia le finoana resahan'Andriamanitra dia le izy le mpandinika amin'ny vosiny fo tsy endrika ivelany mihitsy ny jeritan'Andriamanitra fa ny fonao ary izay ny antony fiaviany tampoka satria raha ohatra izy ka hiteny hoe ho avy afaka ho taona dia tsara velona ty daholo no hitanao miseho voalohany mody mpivavaka mody mandoalika sy ny anona sy tena hoe ho avy hono izy zany hoe amboatra daholo zany fa le ho avy tampoka dia mampiseho mihitsy fa hoe izy mandinika amin'ny vosiny fo na fa misivana mihitsy hoe iza ny vary iza ny tsy farifary zany hoe hita eo mihitsy zany hoe tena hoe fiainanao amin'ny fonao mihitsy izy tena natioranao mihitsy zany ny fitiavana ary iny tena hoe ilay fitiavana moa dia resaka fo foana ny resahana fo foana ilay fitiavana zany hoe misy etaeta moa tsy tahotra ny antony anatoranao an'i Jesosy akory tsy hoe matahotra no any amin'ny hafobe misy tenin'ny Paoly manko manao hoe asiako mafy ny tenako mba fa ndreo za zay mitondra iny no tsy voavony zany fa ny olona nefa vonjena toriko dia ohatrany misy tahotra zany eo tsy miteny hoe tonga lafatra ko Paoly fa ny Paoly tamin'izany fotoanany zany satria aingana dia aingana izy fantany izy fa tsy maintsy ho tapotra ny androny rehefa kelikely dia ohatrany hoe mandinika aingakaingana ny tena izy zany fa misy ny olona matahotra ny antony anatonany sy safidianany an'i Jesosy matahotra ny any hafobe izay zavatra zay zava-doza satria tsy nitahotra ny tediavin'ny tompo fa fitiavana ny tediavin'ny tompo zany hoe tsy ny fatahorany zay asiako mafy ny teniko mangana izy zany hoe tsy nitahotra mihitsy zany ny tediavina fa ny tediavin'ny tompo dia fitiavana tena le hoe ny asa ataoko no ataony zany hoe ilay fanasin'ny tany mihitsy ianao le tena misy etaeta foana aminao tsy mitsahatra mandra-patapitra ny fiazakazahanao dia mangetaeta foana ianao famonjena ny fanahy ny zavatra ataonao railoha lehibe dia ny fanomjena ny fanahinao aloha voalohany indrindra dia ny fanahin'ny hafa manodidina anao dia izay foana ny asa ataonao fa ny sasany anenjika vola izy tsy izay feo ny tediavina misy koa ny zavatra mahavariana ny sasany koa dia indray le fitahiana eto an-tany amin'ny zavatra ny tany no antony tiavana ny Andriamanitra mangataka izy raha mahantra izy ohatra hoe tena tsy manam-bola izy tsy manana trano izy dia Jesosy mba meo trano mba meo vola fa jereva nge dia hafa baraka ny anaranao fa za ve mahantra nefa za mpitolona hoe kristiana men'Andriamanitra vola izy rehefa aveo varinany amin'ilay vola izy varinany amin'ilay fananany eto an-tany izy adino miena ny fanompona miena ny faniriana miena ilay etaeta ilay famonjenany fanahy fa varina amin'ilay vola izy iny lay atao hoe karazan'ilay olona tsy mijery ilay mpitahy fa le mangetaeta n'ilay fitahiana be da be ny zavatra azo ariny fa zao fotsiny tediavin'ny tompo hoe ny tena tiavanao azy rehefa tsapanao fa izy ny nanome ainanao tsy mitsahatra mihitsy izy mitady amin'ny famonjena fanao rehefa tsapanao zany fa mpanota saika very ianao fa no izy no ny fahasoavany dia izy mihitsy ny tena nitarika anao amin'ny famonjenanao mba ahafantaranao ny ho avy sy ahafantaranao mizara ahafantaranao tsy atahotra intsony fa manantena zany fiavian'ny tompo zany mety tsy tokony hampitahotra zany ho antsika kristianina zany ny tena ilitika mafy sy fantatra tena miandry foana indray raha mety miary toy hoe seramovina izy zany no avy tena hoe zany ny faniriana fantatra kanefa noho ilay fitiavantsika ny fanahy famonjenany hafa dia tsy maninona raha fa ny fahaelana alao hiazakazaka ihany zay hiasa anao le asa ataon'ny tompo ary tsy tsahatra mihitsy zay ndreo mba voavonjindray le raha namandia tahaka ny tenin'ny tompo hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao zay zany ny ohatrany tiako hozarena kely ao anatin'ilay izy hoe marina fa misy ny hafobe misy mifarimy rehetra afo fa tsy tokony dia zay loatra no diniantsika fa ilay misy anankiray le fiavian'ny tompo no tena diniantsika eo zany ny ahako nyfijeriko foana ny aho hoe rehefa mery mandinika ny sakafo ianao sakafo tsara dia mihinana sakafo tsara fa rehefa manery mandinika fako ianao ny jordio dia nefa rahanao andaba ny jordio zay foana zany eritreretiko hoe zay dinianao no alehanao ka raha mandinika ny fiainana mandrakizay ianao mandinika n'ilay tomponao ho avy ianao mandinika ny fanirian'ny tompo amin'izay tiako nataonao ianao amin'ny alalan'ny asanao no andinianao azy dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao fa raha andinika ny hafobe foana ianao dia nindray sasany karoana inona no anaty hafobe farany ianao latsaka anaty hafobe zay zany satria adininao lay tena tokony ho fantatrao sy tokony hiainanao sy tokony hivelomanao iny anaroatra kely angamba mandeha andray fidinena satria mandeha fotoana dia ho anahy manokana zany dia arak'ilay fanontaniam-pirenena lafaly teo iny moa zany critère na fipetra tokony hainanao antsika zany dia manana
sept principe zany a zay tsy velariko lave fa asesiko malakilaky izy mba tsy andana fotoana be loatra. Le sept principe io zany na hoe sept point de ny premier point zany zany de voalohany indrindra ny vavaka hoe mila mivavaka maro tsika ka tsy reraka izy ten'Andriamanitra. Faharoa deuxième point de ny parole, mila méditer ten'Andriamanitra hoe parole à méditer zany saintsainy ny ten'Andriamanitra araka ny boky ny Joshua toko voalohany andiny fahavalo zay aoka tsy ala vavanao ty boky lalàna ty zany hoe méditation averimbelona saintsainina foana araka le voalaza hoe raha mandinika poubelle ianao de lasa any afako ny hafarany ny fiainao aksino mbady tsika de teboka voalohany zany a prière vavaka, teboka faharoa parole na ten'Andriamanitra, teboka fahatelo zany de pratique tonga de na hoe prédication tory filazantsara zany tsika zay ny mission antsika hoe iran'Andriamanitra tsika de tory filazantsara olombelona rehetra prédication na hoe tory teny de faefatra de mettre en pratique la parole. Efa fanakaiky aminy zany hoe prédication na hoe mettre en pratique la parole de Dieu de akoatra zay a de preuve miompirofo fa tena hoe mitory filazantsara ianao a mivelona filazantsara ianao de miaina avec preuve tangible ianao de tena mitory amin'ny ten'Andriamanitra de tena misy aina misy hery misy fiatraikany raha tsy lavy fotsiny hoe raha misy marary ohatra mametra tanana marary de sitrany re mandroka devoly amin'ny ara-dosotra de miala reny. Fahadimy a ny puissance n'Andriamanitra, puissance misy hery eo ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa azo hery anareo mila tsara fanamasina anareo azo hery amin'ny filasava io fanamasina io a de men'Andriamanitra tsika afatsika miainga araka ny volazako tao voalohany hoe ny fanan'Andriamanitra zay menantsika no nampidinany an'le fitiavana ao anatsika ka io fitiavana io rehefa mamokatra de manome an'le 7P tenen'otrareo le 5 point de ny farany zany amarana koa de ny promesse parole prophétique. Andriamanitra de manome te-fikasana ho an'izay miandry azy ary zay no mahatonga azy teny hoe andeha aho izy anamboatra fitoerana ho anareo anamboatra place zany mbola fitarina izy fa be de be lehibe fa tiako an'izay fito zay izy satria animpitoloha complet tsara ny rationao ohatra ka mety méditenao tsara zay teboka anaky fito zay averiko ihany ny vavaka prière, faharoa parole misy saintsainina, fahatelo ny pratique na hoe prédication de faefatra ny preuve asio preuve asio témoignage zany dika zany témoignage reny zany atao preuve de manaraka zay fahadimy ny puissance na ten'Andriamanitra mba tena renao ve fa misy hery anatinao manosika anao anatanteraka an'le izy araka ny efa voalaza teo dia ny herin'Andriamanitra zay mila tahazomina satria raha olona tsy manana hery ianao ozy ny isam-paminany zay hoe fa zay miandry an'i Jehova izy de mandroso hery zay miandry an'i Jehova promesse zany miandry an'i Jehova ve ianao miandry fiavian'i Jesosy Kristy teny amin'ny raha olanitra ve ianao ny olona miandry de miambina azo lazainako hoe préparation zany mila fiomanana mandrakarivo tahaka ny olona iazakazaka de hoe avomarika partez zany nous allons partir fa ve ianao vonona ve ianao fa ny promesse de efa mipetraka amarana ko azy de misy te-fikasana efa nomeny Jesosy hoe andeha aho zay namboatra fitoerana ho anareo ary ho avy indray haka anareo zany le olona ho alaina zany io de le olona miandry an'i Jehova araka ny Isaia 40 verset 31 de hoe fa zay miandry an'i Jehova de mandroso hery tsapanao ve le hery fa mandroso misy hery misy force misy puissance renao ve anaty hoe mandroso hery azy zany mandeha tsy mety reraka miazakazaka tsy mety sasatra ary elatra ny akarako tahaka ny voromahery rehefa ho avy zay taona zany atao hoe promesse de mila manantena sy miandry an'izay tsika zany fa ho avy izy akatsika an'Andriamanitra voninahitra marana-tany zay raha lafary miava ty amiko rehefa de tainy tompo
Ya makasitraka lira pastera amin'izay fanazavana nentinao zay te ampifandray fotsiny a le tenin'ny rahalahy hery a mikasika an'le tenin'Andriamanitra teo a amin'ny Korintianina voalohany toko 7:17 zay tenin'ny Paoly moa zany sy ny tenin'ny pastera teo hoe inona no critère ahafahantsika mandoa ny fanjakan'ny lanitra. Za koa mieritreritra fa ny zavatra tian'ny Paoly tena atongavana tian'ny Paoly ho aseho hoe dia zao hoe marina fa rehefa mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary rehefa nateraka indray dia efa azotsika ny famonjena, kanefa tsika mbola miaina ety amin'ity tany fihazakazahana ity, donc mila mitahiry tsika le fahamasinana zay efa ananantsika, satria ilay raika alahary io izy le namana mpiara-miasa rahalahy zay a dia tena fetsy dia fetsy ary manao zay ampitsingidina sy hanimba ny fifandraisan'ny kristianina amin'Andriamanitra mihitsy. Ka zay ny tian'ny Paoly ambary eto mba tena hoe hifikitra mafy mihitsy a, hitazona n'le fahamarinana, le fahamasinana mba tsy hivilivily lalina, tsy hiovaova. Ary ahoana ny fomba anatratrarana an'izay a dia reto principe fito zay avomen'ny mpanompon'Andriamanitra atao a, anivavaka, ny fandiniana, ny fimeditena ny tenin'Andriamanitra, ny fitoriana ny filazantsara, ny fampiarina ny tenin'Andriamanitra, ny pirofo a, ny herin'Andriamanitra na puissance ary ny promessen'Andriamanitra. Zay fotsiny tiako ambary efa adiva maramarana ny fotoantsika mbola betsaka ny zavatra tiana resahana. Mino aho fa efa misy zavatra maro sady ny voaray antsika ry mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana izao a, kanefa ny a mialohan'ny tena amaranana ny fotoana dia ngamba ho asesiko 2 minitra avy ho antsika mpandray anjara androany a hitondra ny hafatra zay mbola fanampanazavana na zavatra tokony ho ambaraka kanefa tsy voambarantsika teo aloha tao a. Atomboko indray any amin'ny ranabavy Nirina ngamba amin'ny fitenenana dia misesy makany amin'ny ranabavy Elia, ranabavy Julia dia avy eo a rahalahy hery a dia ho faranantsika ny fotoana ranabavy malala omenanao avy hatrany fitenenana. Ohatrany efa complet daholo moa zany fa ny explication anareo rehetra fa raha ohatra hoe mbola misy zany a mpiaino antsika hoe tonga eto ianao a ka mbola hoe tsy nandray an' Jesosy tao ho mpamonjy, tsy nandray an' Jesosy tao anatin'ny fonao dia ny tenin'Andriamanitra zany milaza hoe ny critère anankiray andovana ny fiainana mandrakizay a dia Jesosy irery ihany ny lalana. Izy a no lalana, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père que par lui. Izy zany ny lalana. Raha ohatra zany amin'izao tonga mijery an'izao vidéo zao ianao ka mbola tsy nandray an' Jesosy a ho tompo sy mpamonjy anao, dia izay tena hoe critère anankiray voalohany indrindra aloha andovanao a ny fiainana mandrakizay dia raiso Jesosy ao anatin'ny fonao. Izay fotsiny zany no teny farany kely ataoko fa le fanazavana teo tena hoe nahaliana, tena tsara, tena complet daholo. Mankasitraka Ranada Faly. Midy micro anao Ranada Faly. Mankasitraka ranabavy malala amin'izay fampahirezana ny mpiaino sy mpanaraka antsika izay a ranabavy Elia menanao avy hatrany ny fitenenana. Ny afatra farany lazaiko dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany ao Petera toko Petera 2 toko 3 andiny 9 hatramin'ny 10 vakiko miadakadana ihany ary ampisaitsaina antsika tsiraray avy afatra nefa ary malala izao zavatra iray loha izao no aoka ho tsy adinonareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mamela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelana, fa mafo aminareo izy ka tsy tia misy overy fa mba ho tonga ny fibebahana izy rehetra, fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firoromoniny mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy.
ho tafakatra daholo eny antsika tsiraray avy tsy ahitan'izany fandringanana tampoka izany dia mahireza mandrakariva amin'ny fitsenanana raolanitry ny any Jesosy Kristy tsy ahitan'izany hoe fandravana izany. Amen. Amen. Makasitraka ranabavy Elia amin'izay afatra ho an'ny fijerentsika izay ihany koa ranabavy Julia menanao avy hatrany ary ny fitenenana. Ia, eto am-pamaranana moa tsika dia misaotra ny tompo lehibe dia fahairezana no entiko amintsika dia ny Jaona 10 dia ny 10 mitapatapany faharoa eo hoe izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Dia izay moa izany hoe araka ny teninantsika ho avy Jesosy. Jesosy ihany no manana an'ilay tena fiainana. Fa ny fiainantsika ety amin'izao tontolo izao, ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia mandalo ihany. Dia ataovy azo antoka izany ny fiainanao ao amin'i Jesosy. Ataovy azo antoka hozy aho ny fanananao, ny fiainanao amin'i Jesosy satria izy ilay manana be dia be. Efa omeny anao ilay fiainana dia azony izay satria izy nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Efa fiainana ho anao izay, famonjena ho anao izay, famonjena ho antsika tsirairay avy izay. Izay hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Rehefa azontsika antoka tsara izay dia rehefa tonga Jesosy tsy salasalantsika ho any aminy ary izy handray antsika ho any aminy. Misaotra ny tompontsika fa tena hoe nahafinaritra ny dinidinika antsika teto amin'ina fa ny zavatra voaraintsika mpiaina, tsika mpanaraka amin'izao fandaharan'ny TVHP izao tsy very maina fa na zavatra indray nao androany dia hitondra fanavaozana, hitondra fanitsiana, hitondra fananganana, hitondra fampitombona ho anao hatrany amin'ny fandaharana eto ny fandaharan'ny TV. Mirary soantsika rehetra amin'ny manaraka indray. Mankasitraka koa ranabavy Julia amin'izay fampahirizan'izay rahalahy hery afatra farany ho an'ny mpijery sy mpanaraka antsika amin'izao fandaharana izao. Tsy ho lavaresaka zany fa ny afatra amin'ny azy zany dia apetraka foana amin'ny kristianina izay tompona andraikitra. Amiko zany ny kristianina tompona andraikitra foana amin'ny ao amin'ny ankohonanao, amin'ny manodidina anao ny fiarahamonina, any amin'izay rehetra misy anao, tompona andraikitra foana ianao satria efa nametrahan'Andriamanitra ny afatra hoe mitohy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia amiko zany zava-dehibe izay ilay fitohina ny filazantsara izay, na eo amin'ny toetra, na eo amin'ny teny, na eo amin'ny asa ataonao, n'inona ataonao dia tokony hita taratra eo foana ny fahazavana Kristy ao amin'ny fiainanao, mahafanasy ny tany anao, mangetaheta mandrakariva ny fiavian'ny tompo, mangetaheta n'ilay fiainana mandrakizay ary mangetaheta ihany koa mba hamonjena ny fanahin'ny hafa. Ny ahy zany ny tena tiako resana dia ho antsika kristianina aza variana fa ilay fahavalo mitady hanavariana antsika foana. Mety atao ny variana amin'ny fiainana andavanandro ianao, mety atao ny variana ianao amin'ny aretina, mety atao ny variana ianao amin'ny asa aman-drahanao, mety atao ny variana ianao amin'ny tsy haiko, mety hoe ny amin'ny zanakao aza, mety atao ny variana ianao amin'ny ray aman-dreninao, mety atao ny variana ianao amin'ny vakansa, tsy haiko tsao izay lazana fa mety atao ny variana amin'ny zavatra hafa ianao mba tsy fatohanao an'ilay mission anao. Dia ny tena hoe izara ny fahazavana, izara ny fiainana ho an'ny hafa, izara indrindra an'i Jesosy mba ho betsaka ny voavonjy. Dia izay ny afatra hoe raha mandalo ato sarotra ianao ka mety aiza variana fa kristianina ianao fa mitady amindy anao foana satany tena mandalo ato sarotra zay na ty manjo aty indray tady dio fa aoka hisokatra foana maso farantsika fa Jesosy manome vahaolana foana meloa fa mety tsy tazantsika. Izany navoan'ny Agara raha nandeha tany efitra sy nitonga ny zazakely Ismaely. Napetra amin'ny teo ilay zazakely dia tonga izy dia kivy izy dia navelany teo zany tsy te hahita ny hafatesany io satria tsisy mangetaheta ilay zaza. Dia mikikika ilay zaza ny tomany dia niantso azy Andriamanitra hoe Agara dia
natorony io akaiky io anele rano misy rano voakan'le vato zany hoe tany Beersheba angamba izy dia io zany hoe matetika zany ny vahaolana aseho an'Andriamanitra anao mialohany ny olana foana fa ianao mila misokatra ny masom-panahinao, mila mifantoka ianao fa mety variana angamba ianao, mety variana tany amin'ny asa aman-drahana angamba ianao, mety variana ianao tsy afaka nifantoka loatra tamin'ny tenin'Andriamanitra ka tsy nanam-potoana andinihana sy hiaonana amin'Andriamanitra dia tsy takatra fa mivelatra eo aminao foana ny vahaolana mba tsy hahatonga anao ho kivy amin'ny balatsipika fahafan'ny Satana. Ary zay le hoe mamafy balatsipika Satana dia ianao mandalo olana be nefa iny sedra andalovanao iny dia zanatohatra hiakaranao amin'ny fandresena be mihitsy aza ny tena namboaran'Andriamanitra iny avy eo. Izay afafan'ny Satana zany dia natao namboaran'Andriamanitra foana ho vato hiakaranao. Afafiny toahany vato ianao dia iny vato iny ihany no hiakaranao. Fa aoka zany aza kivy asoro ny fakoviana kristianina fa mandroso foana fa na inona fantatrao fa Andriamanitra tianao. Jesosy tianao, fantatra ny voalazantsika teo tena fitiavana ngeza be mihitsy no tena fitiavana Andriamanitra. Aiza miembotra mihitsy, aiza matahotra ary aiza manahy fa ny tompo miaraka aminao raha mbola zanak'Andriamanitra foana ianao. Ary zay faherezanao sy ny finoanao sy ny hery ny finoanao zay ikasy an'ny namanao, ikasy an'ny tsipilo any koa zany fa variana izy mijery anao hoe fa ahoana ty olona ty, zao manjo azy, mbola velontsika izy, feno fanantenana izy, mbola mandrisika ihany izy miteny hoe minoan'i Jesosy fa izy no lalana hoy izay ranabavy teo fahamarinana ary fiainana. Dia ho azy rery ny voninahitra mampahery antsika rehetrarehetra taniny azo fa sarotra mila. Amen. Amen. Makasitraka ihany koa raha Herimbalanty Razakamanarina amin'izay afatra fampaherezana ho an'ny mpijery zay manana anjara kely koa mba ny tenako mba hitondra ny afatra satria zava-dehibe sy sarobidy ny fandaharantsika androany ary teny aminao hoe tsy kisedaseny zao fandaharan'izao mikasika an'izany fihevian'i Jesosy zany fa mbola fanehoan'i Jesosy ny fitiavany ho antsika sy ianao izay maheno an'izany teny sy fampianarana izany androany ka dia tia hampaherentsika rehetrarehetra raha lasana vavy malala isa tandremo ny tenantsika, tehirizo ny fahamasinana, aza miala amin'ny fahamarinana dia tsy iza fa Jesosy Kristy mijoro mifotora lanio bebe koa ny fotoananao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Aza manaiky areborebo ny Satana hoy ny rahalahy teo amin'izay zavatra tsy mitondra soa eo amin'ny fiainanao fa zany mitetikady ny Satana manisy zana-tsipika gauche à droite na ao anatin'ny tokantrano zany na any amin'ny toeram-piasana zany eny fa na hatrany anatin'ny fiangonana. Aza variana mandany andro amin'izany fa homany ny mandrakizay ianao fa tia Jesosy, tianao Jesosy ary mbola vonona ny andray ianao izy raha mibebaka ianao, raha miaiky ny fahotanao ianao ary raha manolo tena ho azy tanteraka ianao, manao ny asany, manao ny mission satria zay no averina ihany tsy hikisendrasendra ary tsy napelapetraka Andriamanitra tahaka izao ny tena kristianina zanak'Andriamanitra fa mazava ny tenin'Andriamanitra zay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony ary hanao asa lehibe mihoatran'izany ary satria za makany amin'ny ray. Jesosy manamboatra toerana ho asy ianao ho any an-tranony iray kanefa ny alohan'ny hitondran'i Jesosy antsika ho any an-tranony iray dia tsy maintsy manao asa lehibe mihoatra no nataon'i Jesosy tsika. Alao hery raha lasana vavy malala isana zay no mamarana ny fotoanantsika mariana fa zao fandaharan'izao raha mbola mahalinanao dia azonao arahanao amin'ny YouTube ary raha misy faniriana sy etaetako na thème tianao mba ho resadesana ho dinidiniana mba tsy hadiso lalana anao satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ringana n'olona no ny fisian'ny fahalalana dia aza misalasala manoratra na mikontakte ny tompon'andraikitra amin'izao TV HP zao na any amin'ny radio HP fa misokatra midanadana ho anao ny varavara ny fon'ny tompon'andraikitra avonjy ny fanahinao tsika tamin'ny vavaka ny fotoana lo hisotra an'Andriamanitra koa tsika marana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka mangataka ny pasteur Mario Razafy Manjato anome tsodrano
ary isotan'ny tompo hamarina n'izao fandaharantsika izao a Pasteur Mario menanao avy hatrany ny fitenenana. Iny ary misaotra betsaka raha lafary zafina amin'ny fitenenana isaorana andriamanitra izay vita rehetra teto ary isaoranantsika mpiaino sy mpanaraka ny télévision agape indrindra fa mpiara-miasa matoky dia tsy mandao ny asa fandokoana dia hitahy anareo tokoa ny Jehova ka hiaro anareo ampamilapilatra ny taviny anareo ny Jehova ka hamindra fo aminareo eny anandratra ny taviny anareo ny Jehova ka hanome anareo fiadanana toromaso mamy fahasalamana feno fiomanana amin'ny fefin Jesosy tsy hoe ilaina marao lanitra dia atain'Andriamanitra tolotsika rehetrarehetra na ny nandray anjara na ny jery ao hiakatra eny habakabaka lanitsika fa ho avy ny tompitsika ho azo rera ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Amen. Tahin Jesosy daholo indray ary tsika rehetra. Amen. Sitraka amin'ny toerana hafa rehetra. Daholo.